manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany. Izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriamalala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Manona ny fiadanana ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy izay manaraka izao fandaran'izao, na iza misy anao na ny bitan-dranomasina na aty amin'ny faritany aty na eto Antananarivo dia aoko tanteraka aminao zany teny tsodrano izay tonona izay maro dia maro koa tsika manaraka an'ity fandarana ity na amin'ny radio na amin'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny réseaux sociaux maro samihafa na Facebook zany na ny YouTube dia tsy diso anjara amin'izany koa ianao fa dia fahasoavana fitahin'Andriamanitra. Pasteur André Alvarez miarabanao pasteur aty. Manona ny fiadanana tompo anao pasteur Alvarez dia miarabantsika menakavy tompoko. Ato amin'ny Deutéronome toko 7:10 pasteur amin'izao fotoana izao dia ny amin'ny fadinan'ny izay fanao vetaveta ny izay zavatra tsy fihinana famelohan'izay ndeha hivavaka antsika amin'izao fotoana izao an'leto olona reto ary hivavaka ihany koa man'izao tenin'Andriamanitra izao. Raha eo dia misaotra anao no amin'ny fahasoavanao nanomezanao anay izao fotoana izao ahafahanay mandinika mianatra ny tenin'Andriamanitra. Izao voalaza ny teninao manao hoe ataopoko ny reketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Ahoana no iarovana zatovo milalaka lian'ny tsy voaloto ny fitandre manaraka ny teninao. Ny teninao dia manazava saina, manome fahendrena, manasitrana, manafaka. Amin'izao fotoana izao tompo dia mivavaka manokana ho an'ireo olona ao anatin'ny tsy fahasalamana, ao anatin'ny aretina izy amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, miala amin'izao anabavy izao ny aretina, na ao anatin'ny vavoniny ao, na ao anatin'ny tranonjazy, na ao anatin'ny kibony ao, na amin'ny nono, na ao anatin'ny vatana izy misy zany aretina zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, miala zany aretina zany, miala zany aretina zany. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsangana dia mandehana, sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo, tay manokana ity fantarana manokana ity ary mangataka ny fitarihan'ny fanahy masina. Meo anay ny fahazavan-tsaina, meo anay ny fahatakarana, meo anay ny ahazo tsara zay zavatra mba reto ary asivo fiantraikany lehibe aminay tompo satria velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Misaotra Jesosy eo. Amen. Iny ary pasteur Deutéronomia toko fa 7:10 andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fa 2:20 no vakitsika. Amin'ny anaran'i Jesosy ny lohateny moa dia hoe ny amin'ny fadina izay fanao vetaveta na izay zavatra tsy fihinana. Andiny voalohany, zanak'i Jehovahandriamanitra reo ianareo, koa aza mitetika ny tenanareo na manaratra ny eo ambonin'ny andronareo no ny amin'ny maty. Fa firenena masina ho an'i Jehovahandriamanitra ao ianao ka voafidiny ho rakotra soa azo mihoatra ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Aza mihinana zay fahavetavetana. Izao ny biby izay ho fihinanareo: ny omby, ny ondry, ny osy, dera, gazela, karpeola, osdia, pigarga, antilopa, ropikarpa, izay biby rehetra mivahakitro ka misaraka tsara ny kitrony sady mandinika no fihinanareo. Nefa izay mandinika na mivahakitro dia izao ihany kosa no tsy fihinanareo: ny rameva sy ny ra, ny meva sy ny rabitro ary ny raka, satria mandinika ihany izy fa tsy mivahakitro, maloto aminareo izy. Ary ny kisoa koa satria mivahakitro izy fa tsy mandinika, maloto aminareo izy. Ny henany ireny tsy fihinanareo ary ny fatony tsy koasianareo. Ary amin'izay rehetra ao anatin'ny rano dia izao no fihinanareo: izay rehetra misy vombony na kirany no fihinanareo, fa izay rehetra tsy misy vombony sy kirany kosa dia tsy ho fihinanareo, maloto aminareo izy. Ny vorona madio rehetra no fihinanareo, nefa izao kosa no tsy fihinanareo: ny volotora, ny gipa,
ny ankoay papango voromahery papango mainty samy araky ny karazany avy ary ny goaika rehetra samy araky ny karazany avy ny orotsiritra sy ny tararaka sy ny vorondrika ary ny tsiketsika samy araky ny karazany avy vorondolo lehibe sy ny bisa ary ny sama sy ny volotora madinika sy ny manarana ary ny vano sy ny vanobe samy araky ny karazany avy ary ny takidara sy ny manavy ary ny zava-mandady rehetra zay manana elatra dia haloto aminareo koa ka tsy ho fihinanareo ny zava-manana elatra izay madio no fihinanareo azahomana zay mato azy fa omeo an'izay vahiny zay eo an-tanananao zany mba hohanina na midio amin'ny olona hafa firenena fa firenena masina ho an'i Jehovandriamanitra ao ianao aza mandro ny zanakosy amin'ny ronono reny pasteur. Ya zava-dehibe zay tenan'Andriamanitra ny vakinao zay pasteur. Ny tena tiatsika ho resahany eto foana ny pasteur Andrenirina Alvarez dia miresaka antsika momba ny atao fitombona ara-panahy na fahamatorana ara-panahy raha vao miresaka nyty fampianarana baiboly manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy tetsika pasteur dia tena zay mihitsy no resahany eto pasteur Alvarez miresaka lalindalina isika momba ny atao hoe fahamatorana ara-panahy sy ny hoe fitombona ara-panahy azonao zany resaka momba na fahamatorana sy fitombona ara-panahy ity resaka eto amin'ny Deutéronome toko 7:7 ty dia tena resa be izy io pasteur resa be indrindra amin'ny tontolona fivavahana kristianina ny amin'ny hoe fihinana ny kisoa biby maloto sy ny biby madio tena resa be io amin'ny fivavahana kristianina ihany any amin'ny silamo tsy tsisy adevitra satria ny silamo mazava azy tsy mihinana biby maloto tsy mihinana kisoa amina ao amin'ny fivavahana kristianina ihany zany no tena mipetraka ity adevitra ity ary mipetraka tanteraka tena goavana amin'izy io le hoe eo ambany lalàna sa eo ambany fahasoavana satria ireo mpino tsy mihina kisoa ireo mpino tsy mihina kisoa dia mieritreritra hoe very daholo reny olona mihina kisoa reny na reny mihinana biby maloto reny very daholo ho an'ireo mpino kristianina indray zay mihinana dia mijery an'le tsy mihinana izy ty zay reny ambany lalàna azonao dia mifampitsaratsara eo zany le izy ary adevitra tena goavana be ilay izy nefa pasteur sofa nisan'izao fampianarana izao izay tena hidirantsika mihitsy amin'ny fanazavazavana ny resaka rehetra ny kisoa pasteur ny biby maloto rehetrarehetra tiako ianao ifantoka tsara amin'ity fampianarana ity ary anaraka n'ity fampianarana ty hatramin'ny farany fa sao dia maheno ny zavatra tena inkoeto anao tonga dia ho avadika eo ny télé fa tiako ianao araka hatramin'ny farany mba ho azahoanao tsara ny hevitry ny soratra masina pasteur ny biby rehetra pasteur Alvarez dia namboarin'Andriamanitra daholo Jehova no nanamboatra ny biby rehetrarehetra ary namorona azy ary nanamboaran'Andriamanitra an'ireny biby reny pasteur Alvarez dia tsisy biby ratsy na ndray ary maro zany pasteur tsisy biby ratsy na ndray ary misy ilana azy daholo ny biby rehetrarehetra matoa namboaran'Andriamanitra misy olona miteny mako tena mampalahelo le fiteny olona hoe manao foana ohatry an'Andriamanitra nanao voay tsy fiteny zany rahalahy tsy fiteny zany pasteur lazainao fa manao foana ve Andriamanitra ianao ve ny tsara an'Andriamanitra hoe manao foana ohatry an'Andriamanitra nanao voay tsy fiteny zany matoa namboarin'Andriamanitra ny voay dia misy ilana azy tsika tsy malala ny antony fa misy ilana azy matoa namboarina ny alika misy ilana ny alika dia tsy fihinana ny alika biby maloto fa misy ilana ny alika ohatranay zao miompy alika zay tsy fady alika zay miompy alika ny antony anaovanay ny alika dia ataony soany ery vao misy mandondona ny vavahady dia tonga dia efa maneno ny alika ary tonga dia efa fantatra hoe misy olona vahiny ao zay raha ny zanako mandondona vavahady na manokatra vavahady tsy mikorapaka zany reo alika reo fa vao
vao misy olona vahiny ao de fa tonga de fantatreo jereo fa misy olona zany any ambavady zany zany ny ilana ny alika atao sonnerie azonao misy ilana saka zay miompy saka zay teo aloha ny akanjony paster tena mpite amin'ny voalavo mihitsy fa hatramin'izay nisin'ny saka zay de matahotra ny voalavo de mandositra ny voalavo tsy samany ny saka nay indray tsy de mihinam-boalavo fa ny voalavo matahotra vao mahita saka azonao misy ilana azy tolo fa zay tsy mihina-tsaka fa zay miompy saka fa zay tsy mihinana saka azonao ka misy ilana azy daholo ny biby rehetra namboarin'Andriamanitra zany de biby tsara daholo fa tsisy biby ratsy ny kisoa misy ilana azy azonao zay zany mariako fanamariana faharoa ny biby rehetrarehetra de azon'ny olona hoanina daholo azonao afaka mihinana zay tiana hoaniny olona ny sinoa zao ohatra mihinana alika azonao misy olona mihinana saka misy firenena iny hitako amin'ny internet any mihinana biby lava hitanao le biby lava ngeza be reny azon'ny olona hoanina dolodolo reny rehetrarehetra ny olona zany afaka mihinana zay tiany hoaniny ary naty Facebook any misy vehivavy anankiray mihinana trambo le trambo lava be le mampandositra reny mihitsy ary trambo be da aza na ompiana mihitsy reny paster atao masikita le trambo misy ny sono reto tena enjandreo hitanao voalavo zanaka voalavo kely le zanaka voalavo velona ataondry zareo salady voalavo velona zanaka voalavo kely velona ohatrany iny de araraty ny voasary makirana sy sososy vinaigrette de iny no laitsiny am'le izy velona iny de zany ka io biby rehetrarehetra io azo hoanina daholy azonao azo hoanina dolodolo zany biby rehetra amin'ny tele arana hita olona manao salady amin'ny kakana salady amin'ny kakana velona io kakana velona zany le izy takatrareo tsara le izy azo hoanina daholo zany biby rehetrarehetra io fa zao ny afatra eto jerenao tsara eo amin'ny Genesis Deutéronomie 7:10 andin'ny voalohany averan'ny vakinany pasteur andin'ny voalohany zanaka Jehovah'Andriamanitra reo ianareo koa aza mitetika ny tenanareo na manaratra ny ambonin'ny andronareo noho ny amin'ny maty fa firenena masina man Jehovah'Andriamanitra ao ianao ka voafidiny ho rakotra soa azy mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany aza mihinana zay vetaveta fa vetavetana izao biby zay ho fihinanareo ny omby sy ny ondry sy ny osy sy ny toyandrehetrarehetra azonao mazava tsara zay malalaka be zany faneniko hevitra zany pasteur azo hoanina daholo ny biby rehetrarehetra fa saingy eto Andriamanitra de miteny spécialement hoaniny zanak'Israely azonao tena particulièrement hoaniny zanak'Israely hoe zanaka Jehovah Andriamanitra reo ianareo za aloha zany aloha tsy resaka kely amin'io resaka maty eo ambony io fa hodingano kely pasteur fa rehefa aveo resako zanaka Jehovah Andriamanitra reo ianareo de ery amin'ny andiny fatelo zay aza mihinana zay zavatra vetaveta fa vetavetana tena napetraka Andriamanitra zany hoe ny olona rehetra afaka mihinana zay tiany hoanina azonareo ny olona afaka mihinana avelao ny sinoa hinana biby lava avelao ny indiana hinana avelao ny sinoa hinana voalavo kely avelao hinana olotra zay te hinana avelao hinana zay alika zay te hinana alika fa zao fotsiny nareo zanaka Jehovah Andriamanitra reo de aza mihinana izay fahavetavetana zany hoe navan'Andriamanitra manokana zany reo zanak'Israely reo hoe nareo tsy mitovy amin'ny firenena rehetra tsy mitovy amin'ny européenne tsy mitovy amin'ny indienne tsy mitovy amin'ny sinoa tsy mitovy amin'ny asiatika tsy mitovy amin'ny afrikana tsy mitovy amin'ny malagasy nareo ry zanak'Israely fa nareo firenena masina ho azy eo ny andiny faharoa hoanao izy fa firenena masina ho an'i Jehovah'Andriamanitra eo ianao ka voafidy no rakotra soa azy mihoatra amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany mihoatra no firenena ambonin'ny tany de ianao de firenena no avana ianao no fidina ianao ry zanak'Israely eo na ianao le tena miavaka no diovony raha an Jesosy ane ianao tsy mitovy amin'ny jentilisa rehetra ne ianao no zany aza mihinana zay fahavetavetana io zany tena natokana pasteur ho an'ny zanak'Israely fa maninona moa zanak'Israely no navan'Andriamanitra
ka tsy navelany hihinana andreo karazam-biby ireo fa naninona ina ny antony tsotra be le antony tsy indreny eo amin'ny adininy voalohany zanaky Jehovahandriamanitra reo nareo amin'ny mahazanaka Andriamanitra azy zany ary aby mahafirenena masina voafidiny Jehovahandriamanitra azy azonao dia natokan'Andriamanitra ireto ihany mba fihinanareo satria nareo zanako satria nareo masina ho ahy ka ireto ihany no fihinanareo fa aza mihinana zavatra vetaveta aza mihinana zavatra maloto azonao ka le izy pasteur Alvarez tsisy adevitra lalina be ny olona zahako ny fotsiny hoe afaka mihinana ianao ary Andriamanitra ne tsy sarotiny amin'izany azonao tsy sarotiny amin'izany Andriamanitra fa mametraka safidy eo anoloan'ny olona tsirairay fotsiny Andriamanitra fa raha hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mifirenena masina ho azy ianao dia zavatra anankiray ilay izy pasteur Alvarez misy zavatra azonao hohanina misy zavatra tsy azonao hohanina zao manko izy io pasteur Alvarez amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika ao anatintsika ao dia misy an'ilay te ositra onction fahasoavana manokana avy any an-danitra io fahasoavana io ary fahasoavana izay omen'Andriamanitra na onction na ositra omen'Andriamanitra io zany pasteur Alvarez dia tsy tia zavatra malotoloto mihitsy io tsy tia fitondran-terina maloto mila mitandrina amin'ny zavatra jeren'ny maso mba ho zavatra ho amin'ny fahamasinana zavatra henon'ny sofina mba ho amin'ny fahamasinana azonao izy ny zavatra tenenin'ny vava ho amin'ny fahamasinana ny zavatra miditry mivava ho amin'ny fahamasinana ny fitafy anaovana tsy zay fitafy anaovana zao tontolo zao dia mety aminao fa manana fahamasinana hitehirizana ilay ositra hitehirizana le fahasoavanao anatinao dia misy zavatra mila tandremanao ao fa tsy hoe zay mety amin'ny olona rehetrarehetra zay vavavoakan'ny olona sy tenenin'ny olona dia hiteny koa ianao dia mety aminao zay fitafin'ny olona rehetra anaovan'ny olona dia hety aminao fa ny olona masina zanak'Andriamanitra dia manana fitafy manokana izay miaro ny fahamasinana manana zavatra jerena manokana zay miaro ny fahamasinana aza raha azonao le izy zany pasteur Andrenirina Alvarez ny zavatra mila takatra fa tsy hoe zay hitan'ny maso izay sakafo eo anoloana dia mety amin'le ositra ao anatinao dia mety amin'le fahasoavana ao anatinao ohatra anazy zao pasteur Alvarez za tena tsy manao mihitsy ary raha vao zavatra malotoloto raha vao resaka loto na inona io loto na amin'ny zavatra jeren'ny maso za mijery télé fa tsy zay zavatra mijery tian'ny olona jerenao amin'ny télé dia mety amiko tonga dia kiriko mihitsy raha vao misy zavatra hafahafa mihitsy amin'ny télé ao tsy zay zavatra mahafinaritra amin'ny sofon'ny olona na hirahira mahafinaritra amin'ny sofon'ny olona na tantara amin'ny radio mety amin'ny olona dia mety amiko non tena sarotiny be amin'izany mihitsy hitanao sensible be amin'izany na hoe fitafin'ny olona rehetrarehetra iny fitafina bandibandy rehetra iny dia zanak'Andriamanitra koa ianao dia anao fitafy an'ireny fa hoe ao mba fahasoavana tsy manao an'izany miavaka amin'ny mampanompon'Andriamanitra ary tsy zay hoan'ny olona rehetra dia mety amiko njary mampandositra ary mampiala le fahasoavana atao anatiko pasteur Alvarez marina dia marina ary mazava dia mazava zay zavatra no teneninao zay pasteur na niara-nofo na niara-panahy na niara-tsaina dia mila an'izay hoe fahadiovana izay satria araka ny ten'Andriamanitra hoe fanahy masina zay mentsika men'Andriamanitra atsika dia natsono amin'ny fahasaro-piaro madio sy masina fa metraka fantanina ny tenako pasteur metraka fantanina ampiasako tenako satria mba haka toerana mpiaino zany satria sara za misy an'izao fandaran'izao mba hoe mba hitombona zany satria be dia be zany ny kristianina any am-piangonana misy anazy any tsy dia ampianarina azy loatra zay fa tonga dia fehezina fotsiny amin'le hoe dia efa mbany lalàna mba fahasoavany tamin'ny testamenta vaovaotsika zao fa taloha zany fa fantanina mipetraka pasteur dia ohatra zao le zavatra hitan'ny olona zany mba iraisiko zany toerana mpiaino atao marika toko fadimy ato pasteur misy an'le lehilahy anankiray zay azo mpanahy maloto dia rehefa tao gadarena zany dia rehefa délivren'i Jesosy zany le rangahy dia nanontaniany Jesosy le fanahy ao anatiny dia zao lazain'le fanahy ao anatiny hoe marika toko fadimy andiny fasivy ary Jesosy nanontany azy hoe iza moa ny anaranao ary izy namaly hoe légume no anarako satria maro izahay
ary ny fona mafy taminy izy mba tsy horoan'ny ala tamin'izany tany zany ary nisy kisoa maro andehana zay nandrasana tena akaiky ny tendrombohitra ary ny fona taminy reo ka nanao hoe alefaso zay ho any anatin'ny kisoa mba hiditra any aminy de ny ekeny Jesosy ary ny fanahy maloto rehefa mivoaka de niditra tao anatin'ny kisoa ary kosina no andiany de natrevatreva teny amin'ny antsana ho any amin'ny ranomasina ka de matany amin'ny ranomasina izy tokony 2 arivo no isany de zao fantanina petraky ny olona pastera hoe biby maloto marina tokoa ny kisoa ka rehefa niditra tany amin'ny kisoa reo fanahy maloto reo de efa nakany anatin'ny ranomasina tsy efa ny fona niaraka tamin'izay ve le lalàna hoe efa lasa anaty ranomasina le tena kisoa tena maloto fa am'izao fotoana zao le kisoa zany efa azo hoanina efa tsy azo midevoly idirana ntsony manao zay pastera le izy ohatra zao eo tokoa tsy ndriko tsara le hoe misy fiveran'ny olona manko hoe efa madio avokoa zavatra rehetrarehetra azonao de le fiveran'ny olona ino alefa niteneniko iny hoe maty Jesosy anadiony kisoa tena fa vetavetana ho pastera ny fitenenana zany Jesosy tonga tety ambonin'ny tany tsy anadiony kisoa fa anadiony fahotantsika mazava ny ten'Andriamanitra toy izao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy overy zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay zay zany ny antony atongavan'i Jesosy tsy ndritsika foana zay pastera hoe ho fatony ny fahotan'ny olona nandatsaka ny rany anadio ny fahotan'ny olona fa tsy nandatsaka ny rany Jesosy naniraka ny Jesosy Andriamanitra mba hinanan'ny olona kisoa dia anadio ny kisoa tena fahotana mafatany fitenenana zany pasteur raha zay faharoa le ao amin'inona le niteneninao telo maraka toko 5 maraka toko 5 misy an'izay maraka toko 5 manomboka ny andininy fafiry le tantarana andininy fa 210 andininy fa 210 mazava zay ne le hoe nitratrevatrevana ka anaty ranomasina le kisoa ny kisoa nge mahatonga ny baiboly miteny an'le hoe maloto pasteur tsy noho izy mihinana maloto fotsiny tsy noho izy ty fotaka tsy noho izy misotro rano maloto tsy noho izy mihinana any kisoa tsy zay mampaloto azy azonao mampaloto ny kisoa tsy izy hoe izy eny voatambary de misy potaka fa ny ravo amin'ny baiboly no miresaka le hoe maloto zay miresaka hena de resaka pozina zay azonao resaka poison zay raha vo ny baiboly miresaka hoe maloto dia any anatin'ny henany io le biby io misy poison misy pozina ohatra zao izy raha nyresaka mombany hoe ny biby any anaty rano na hazan-drano zany na ny anaty ranomasina na ny anaty ranomamy de ozy izy hoe ireo misy kirany tsy misy vombony ihany hoanina azonao fa ireo tsy misy kirany na tsy misy vombony aza mihinana fa biby maloto aminareo reny hazan-drano maloto trondro maloto reny de manany ramany anao mihinana an'ireny le hoe zavatra tsy fihinan'ireo hoe ohatra zao crevette zao tsisy vombony sady tsisy kirany de jerenao ny olona rehefa avy mihinana crevette fa magnodidiny ohatra zany azanao de izy ny olo hoe allergique ananiny izy io hoe tratrany allergie izy io hoe allergie tsy resaka allergique ala izy pasteur fa le crevette mihitsy misy poison de zany mahatonga ny olona mangididy mizaza kely tsy mahazaka an'ireny de ohatra mivoana tanditandimeriny reny de iny ny olona mihinana pile fa hoe fananinina izy ty fa ny mahatonga ny olona marary de nisy zavatra tsy tokony hoanina tao de ny hoanina mahatonga ny olona marary vavony marary kibo marary hoditra za de zao fotsiny any teneniko an'ireny le olona hitako hoe manana retiniretina ohatra hoe be mony be reny izy manana reti-koditra manana fiery tsy mety sitrana manana retina tsy mety sitrana raha vo elaela ny vavahany reny olo reny ka tsy mety sitrana de mamety orevitra kely aminy zao fotsiny mba teneniko anareo manandrama eo anatin'ny rovolana aza mihinana an'reto sakafo reto aza mihinana an'reto biby maloto reto aza mihinana an'reto biby nambarany baiboly hoe tsy fihinany reto manandrama eo na de rovolana monja ary de ho hitatsika fahasalamanao fa tena manandra an'ireo olo reo pastera tsy mikasika an'io fa sitrana satria le izy misy pozina ny anatin'ireny hena ireny zay ny mampaloto azy tsy izy misy potaka
tsy izy le nampidiran' jesosy de volo ny mampaloto azy hoe ny nafindra taniny de volo de tsy zay ny mampaloto azy pasteur fa le hena nanamboarana azy mihitsy nanamboarana andriamanitra azy mihitsy ohatra zao ny olona mihinana tsantsa mihinana tsantsa ino moa filazantsika azy amin'ny requin filazantsika azy aitsika tsara zay ny requin ane misy vombony fa tsisy kirany de any amin'ny faritra tsy nanana inona sud-est iny matetika ny olona mahazo antsantsa de vono'ny olona io antsantsa io de hoaniny fa firifiry zay matina tsantsa zay ny hinana henana tsantsa satria misy alga zay mifilazan'ny mpitsabo misy alga ao anatiny ao de iny alga iny niteraka pozony de mihinana n'iny olona de maty ka io henana tsantsa io tsisy fantatra hoe ty vely nihinana alga satria le tsy nihinana alga tsisy alalana an'izany pasteur Alvarez fa mibaiboly fotsiny no miteny tsy fihinana io satria tsisy ino izy ty tsisy kirana azonao le izy jereva ngenao rehefa mihinana henakisoa fa ohatra henonao manandrika rehefa avy mihinana indrindrindrindra le mihinana le tavombina henonao manandrikandrina any amin'ny lohany satria le pozina miakatra any amin'ny atodohan'le olona zay zao le aretina azo tsapaitanana tonga de heno ao hoe lasa mangididy maty miakatra any amin'ny atodo rehefa avy mihinana henakisoa ny olona henonao mavesabesatra zany vavony mihinana henomby ianao tsisy problème zany mihinana henana koa ianao tsisy olana zany mihinana henan'ondro sy osa ianao tsisy olana zany mihinana an'ireo le ohatra hoe tilapia ianao tsisy olana fa raha vao manandrana mihinana an'ireo zavatra nitenenin'andriamanitra seho ianao maloto de jerefa misy fiatraikany any amin'ny fahasalamanao zay ka ny mampaloto azy pasteur de tsindriky foana hoa tsy resaka hoe tsy question na ino izy ty tsy question na anio zany tsy resaka hoe mihinana maloto le anana na izy misompotaka na mihinana hanikosoa na tsy question na zay le izy fa ny mampaloto azy le nofony le henany mihitsy no misy poison anatiny io de amin'ny fotoana ny olona mihinana an'iny de miteraka zavatra tsy mety ao anatin'ny vatany andriamanitra endry de le izy tsy le resaka hoe miteraka zava-doza poison amin'ny vatantsika fotsiny fa le ny ara-panatsika koa vovoatavetaka fo vetavetaka de manala an'le ositra vakeo ne ato amin'ny Léviticus Léviticus 20 andininy fa 5 pasteur zao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy ary avao ny biby madio sy ny maloto ary ny vorona maloto sy ny madio ary aza mameta aveta amin'ny fanahinareo amin'ny biby na amin'ny vorona na amin'ny zay rehetra mandady na mikisaka amin'ny tany zay navako ka nolazaiko taminareo fa maloto aza mameta aveta nino izy ny fanahinareo amin'ny biby na amin'ny vorona zay nolazaiko taminareo fa maloto de toy izy ny andininy farany andiny faina amby ary eo ko masina hoay ianareo satria masina ho Jehova ary efa navako tamin'ny firenena samihafa ianareo mba hoay jerena tsara tena mbola tsindrin'ny baiboly ihany ato pasteur navanana tamin'ny firenena rehetra ianareo aoka ho masina ianareo satria masina Jehova Andriamanitra reo ary raha miresaka an'izay fahamasina zay izy de miresaka hanina resaka tena kaly mihitsy io pasteur le hanina tena miditra ao ambava mihitsy hoe avao izy ny biby madio sy n'inona biby maloto ary ny vorona madio sy ny vorona maloto ary aza mameta veta n'inona ny fanahinareo amin'ny biby hitanao le fanahinao mihitsy zany mivetavetaka zavatra anakiroa zany mitranga aminatin'le izy amin'ny fihinanana ho azy le fanahy vetaveta ray de ino mahatonga naleny tety hoe miala le ositra miala le onction anatin'le olona miala le fahasoavana ao anatin'le mpanompon'Andriamanitra mety avita asa ihany izy fa au lieu de 100% ny asa tokony vitany amin'ny fanomponan'ny tompo lasa 20% sisa le fahasoavana kely eo anatiny azonao satria miala le izy voky le fa metavetana amin'le fihinanakanina azanao raha izy resaka fanahy zay fa le faharoa koa de le resaka aretina miditra ao anatin'ny vatanao zany le antony pasteur mahatonga an'le hoe le natonga n'Andriamanitra ny teny mihitsy amin'ny zanak'Israely hoe zanak' Jehova Andriamanitra reo nareo firenena masina sy voatokana ho azy nareo noho zany aza mikasikasika zavatra malotoloto mihitsy nareo fa aoka masina ianareo aza raha mazava zay pasteur fa mbola metraka fanontaniana ihany moa pasteur satria kristianina moa amin'izao fotoana zao dia mampisy ady hevitra tokoa marina zay teninao teo hoe mampianatra ny ampiangonana any hoe azo hanina daholo ny zavatra rehetra fa ho an'ny olona maloto de maloto hatramin'ny eritseriny dia maloto koa ny hanina hohaniny de zay mampaloto anazy de fantany napetraka pasteur de zao
mbola misy fantany moa rehefa aveo fa ty fantany ty zany ohatran'ny hoe lasa loha kely ihany efa apetrako diany ty ambolohany hoe inona kosa ary pasteur inona kosa ary ny hoe tombontsoa manokana vokatry ny hoe fankatoavana ity ten'Andriamanitra hoe fanavahana zany hoe biby maloto sy ny biby madio misy tombontsoa manokana ara-panavy akoatran'izay tenen'ny pasteur hoe miaro amin'ny tenantsika amin'ny poison zany le izy amin'ny vatana dia misy tombontsoa manokana ve izy io misy tombony be pasteur tena misy tombony be le efa nyteneniko taminao teo misy ositra ao anatintsika eo misy fahasoavana ao anatintsika eo raha hitenenanao ratsy ny vavanao dia mihena le fahasoavana sy ositra ao anatinao raha sofinao no ampidiranao hira n'izao tontolo ianao milaja manana ositra sy fahasoavana nefa ny hirahira n'izao tontolo zao ny enonao teny ratsy ny enonao miamlatsaka mampiena le fahasoavana zay efa nazavaika teo zay raha ianao misy ositra mahery vaika ohatra 100% zany ake mijery film mandra-parainy andro hoe fa tiatsika eto fa 15% satria na 10% ny ositra ao anatinao fa raha tehirizinao madio zay le fahasoavanao zay le ositra ao anatinao zay tehirizinao amin'ny alalan'ny vavaka dia mitombo zay pasteur tsy mihena fa mitombo zay no matombontsoan'le hoe tsy mijery zavatra maloto ny maso ny sofina mihaino zavatra madio ny vava miteny zavatra madio fa tsy miteny zavatra tsy manozon'olona ny fodiovina zay nana tonga baiboly hoe zay ino zay sabatra madio po sabatra zay madio po fa izy no hitan'Andriamanitra zany hoe raha maloto koa zany ny fonao dia fa problème ho anao koa zay amina fifandraisanao amin'Andriamanitra ny pasteur tena migarde ny foko andreo manalina satria fantatro tsara fa amin'ny fotoana ny foko misy zatra mametipetina azy dia misy fiantraikany amin'ny fifandraisako amin'Andriamanitra dia ohatr'izany koa le haniko hoanina azonao haniko hoanina misy olona pasteur tokony tena ho ampiasain'Andriamanitra mahery vaika eto Antananarivo eto Madagasikara eto fa io problème tsy izy avy mifadikanana raiky amin'ny 20 andro avy mifadikanana tapabolana mifadikanana intelo isan-kerinandro izy mifadikanana manam-pahamasinana ivelany mifonsa mafy izy amin'ny fiangonana fa indrisy avy mifadikanana izy dia efa biby maloto mitsena azy eo inona moa pasteur ary zany mandiny tena mihitsy izy ahoana ihany arany tsy mampahomby amin'ny tiasan'ny tompo ty tena fa mba miezaka ihany ny amin'ny tiasan'Andriamanitra ty tena fa mba mifadikanana zao so miezaka sy inona no tsisy vokany ianao mifadikanana herinandro nefa vita ny fifadikanana amin'ny 2 jeune ianao biby maloto ny itsenanao azy ianao fen'ny fanay masina lahady maraina rabababala fen'ny fanay masina teratsemboka mihitsy mivavaka miala ny devoly tonga ny lahady atoandro biby maloto mitsena azy enona moa pasteur ositra inona no tavela amin'izany dia misy ositra ihany ao anatin'ny olona fa kely le dimension le ositra anatin'le kely fa zany no mahatonga antsika mandroka devoly pasteur misy fianakaviana vonanantona voatsela fianakaviana be mihitsy amatona ny rolo reo efa mivavaka kalanoro tsy miala napijaliany kalanoro ataony nefa efa ela piny be le karisma tika amin'ny fiangonana zandriny be tafako iny re mandeha fotsiny fa tonga dia miala ary tsy miverina ntsony hatramin'ny resaka tamiko teo izy menakavy androany afaka pasteur zay izy tsy miverina ntsony le aretina tsy nihetsika ntsony taorinany kalanoro izy io zany isan'andro tsy maintsy mihetsika indrindrindrindra mpinanakanina nefa olona mivavaka be reo petafako indray mandeha fotsiny pasteur voninahitra ho an'ny tompo tsory vavolombelo reo fa herinandro mahery zay afaka izy io pasteur zany io zany tsisy resaka lava be fa io zavatra question ositra io ary ny olona manana ositra zany tsy zany izy moa zany ny olona tsy matakajavara dia miady hevitra amin'izany za tena mampirisika anao raha laha hany foana minana foana raha ohatra mbola mazoto ary aza miala ao zany fa aza miady hevitra amin'izany teniko zany fa hany foana raha lahy fa zay fotsiny aloha tsika olona mazava ny ten'Andriamanitra navahako ianareo firenena masina ho ahy ianareo zanako nareo miavaka dia za maka an'izay place pasteur maka an'izay fa za mampirisika an'izay mbola inana raha lahy aza miady hevitra amin'izany teniko zany fa hany foana fa misy moa karazany olona pasteur moa zany dia fa zay ny ohatsainy hoe ninina fampianaranareo dia mihinana zay ka efa zay ka misy karazany olona kosa mampirisika atsika izy fa misy karazany olona kosa nefa hoe tena inona tokoa ary nefa le marina
ina le sitrapon'andriamanitra dia misy ten'andriamanitra ohatra teneniny faraparaka amty fantaniko ty zao volazany ten'andriamanitra hoe tsy zay miditra amin'ny vavan'ny olona mampaloto azy fa zay voaka ny vava ny mampaloto azy move zany ny sakafo tsy vao anatin'zay hoe miditra amin'ny vava zay tsy mampaloto azy iny iny ten'andriamanitra iny valiko kely fa tsy maninona tsy valiko aloha lizy tsy de hoary voavaly androantolo reny fa ho amin'ny manaraka mbola ho asitsika science manokany paster fa za moa zany tsy de tiako loatra le hoe hiady amin'ny rahalahako eto na hiady amina paster hoe tsika ny manana tombotsokely eto tsika azonao amin'ny resaka hoe ao amin'iny moa ziny paster Matthieu toko fafiry izy iny hoe tsika mba manana tombotso eto amin'ny micro dia andeha hitonan'ny olona nany eto Matthieu toko 5:10 tsy tiako zany zay paster le hoe satria mba manana tombotso eto tsika dia anjakazaka sy anao de abus de pouvoir eto tsika azonao hoe mena fahafahana mba hiteny eto dia andresy lahatra olona amin'izany fa juste mampafantatra fotsiny tsika le hoe inona le antony fa tsy fandresen-dahatra eto paster tsy fandresen-dahatra ary zay na tonga antsika mampirisika ny olona Matthieu 5:10 so vakany hoe tsy izay miditra amin'ny vava ny mahaloton'ny olona fa izay mivoaka avy amin'ny vava zany mahaloton'ny olona dia vakeo ny ndiny voalohany vaky zony amin'ny anaran'i Jesosy dia ndraikeo amin'i Jesosy ny fariseo sy ny mpanora-dalàna sasany avy tany Jerosalema kanana hoe nahoana mpianatra ao no mandika ny fampianarana voatolotry ny razana fa tsy mba manasa tanana izy raha hinan-kanina fa izy namalika nanao tamin'ny hoe jerenao tsara zao le question eto nahoana ny mpianatra ao no mandika ny fampianarana voatolotry ny razana fa tsy mba manasa tanana izy raha nino izy raha hinan-kanina eto zany ny paster ny ady hevitra eto tsy ady hevitra kisoa tsy ady hevitra biby madio fa ady hevitra ino io voasoratra io fampianarana voatolotry ny razana sy fanasa tanana zany fanasana tanana ny jiosy zany nanana fomba izy ireo paster hoe rehefa alohan'ny hinan-kanina dia tsy maintsy maninona manasa tanana ka na madio ny tanany na maloto ny tanany dia tsy maintsy maninona izy tsy maintsy manasa tanana zay zany nefa fomba voatolotry ny razana dia alohan'ny hinan-kanina ireo tsy maintsy manasa tanana ny atsika malagasy zao dia manana fahazarantsika hoe na avy manolo zazakely ary tsika avy nanolo zazakely tatin-jaza ka manolo zazakely tatin-jaza zany le zaza amin'io mikaka ndraindray tanatsika misy ihany azonao misy maloto kely misy kaka kely dia sy fafafafana kely amin'le lamba-jaza fotsiny managasy manafana ka raha misy manolotra mena kely ohatra amin'io tsy manana na mihitsy tsika hoe andeha tsy manana réflexe mihitsy dia anasa tanana aloha le vehivavy tsy tonga dia efa mena kely azonao marina zany ny atsika gasy zany manana fahazarana an'izany tsika ohatra hoe manamboatra tomobily eo ka misy manolotra mofo tsisy manana hoe andeha anasa tanana hoe anina fa tonga dia mihinana azonao fa ny jiosy tsy zany ny any jiosy tsy maintsy manasa tanana foana na nanao zavatra na tsy nanao zavatra zay nevanina ka tratra ny reto farisesy mpanora-dalàna reto ny mpianatra Jesosy tonga dia nihinana mofo nefa tsy nanasa tanana dia raikitra ny ady hevitra amin'izay teo dia ny faranan'i Jesosy tery ambany 11 hoe tsy zay miditra vavany maninona mampaloton'ny olona tsy zay miditra vavany maloton'ny olona fa zay mivoaka amin'ny vava resaka ady hevitra fanasa tanana nefa tsy resaka iana-kisoa amin'le izy hoe tsy nanasa tanana dia natonga Jesosy hoe tsy maninona na hoanina amin'izao ary fa ny jiosy ange paster ny jiosy na pino izy na tsy pino efa tsy mihina-kisoa foana ireo azonao tsy ady hevitra ao amin'ny jiosy mihitsy zany tsy ady hevitra ao amin'ny jiosy zany le hoe mihina-kisoa na tsy mihina-kisoa ohatra tsika malagasy zao tsy miady hevitra amin'ny resaka alika hoe fihinana ny alika sa tsy fihinana na mpivavaka ianao na tsy mpivavaka samy tsy mihinana alika tsika na avy any atsimo ianao na avaratra na atakarana na tandroy na merina na betsy misaraka na betsileo tsy ady hevitra amintsika ny alika hoe tsika ve mihinana alika sa tsy mihinana alika na pino na tsy pino azonao na misorotoka le olona na tsy misorotoka na mamadika na tsy mamadika dia nitovizantsika malagasy samy tsy mihinana alika dia ohatra koa ny jiosy na mihino an' Jesosy ireo na tsy mihino an' Jesosy ninninona fotompinoany dia nitovizan'ny jiosy rehetra samy tsy mihina kisoa ka tsy ady hevitra kisoa mihitsy io amin'ny Matthieu 5:10 fa ady hevitra tanana tsy misasa aloha mipetraka mazavatsara zay fa misy mandray atendro ny le mpitoro teny hoe efa tsy zay miditra vavany mani tsy resaka zany io tsy resaka kisoa io fa resaka tanana tsy misasa azo paster aloha ivavaka tsika isorany tompo noho ny amin'izay rehetra zay
makasetraka indrindra raha io noho ny amin'izay fampianarana zay natolotra teto zay a mino zay tompo fa fampianarana lehibe zay a zay nafahan'ny saina ialala nafahan'ny saina fantatra tsara ny voarakitry ny tenao mahity sy mazava tsisy zavatra mitongilana mihitsy zany ary teto ianao tompo tsy miteny amin'ny reto-pojery reto aza mihinana fa miteny ny zanak'Andriamanitra sy miteny an'ireo olona masina zay nofidina hoe aza mikasika zavatra maloto sy vetaveta fa masina ho ay anareo mino tompo fa voarain'reto olo reto any zany fampianarana zany ary tonga azy izotra ho araka ny sitraponao sy araka ny teninao hotahinao ny zay pojery raha nisy narary tompo ianao dia efa nasitrana azy raha misy manana olana mino fa hanafaka azy ianao misaotra raha io amen amen zay pasteur mariana tsara fa ny ao amin'ny fiangonantsika malalaka tsika tsy ao am-piangonana tsy dia mitory an'izany satria ny ato ny pasteur eto manazava-tsotra ohatr'izany tsika dia safidy io safidy io pasteur tsy hinana ny olona zay le fampianarana hinana le olona zay le zavatra ato anaty baiboly safidy fotsiny io dia anjaran'ny olona fa tsika tsisy mahakanyherinery zany ny olona mivavaka amintsika tsisy an'izany hoe misy olona mako tao indray andro pasteur vao niditra mivaravarana dia zay nyfanotanina petra inona daholo mifady ato izy izy ka ao amintsika eo tsisy an'izany fadifady zany a mitsofoka ao daholo ny olona rehetra nampanota na olo marina na olo masina na avy nanendaka avy any ary izy ka te hivavaka ao dia mitsofoka ao nampamosavy na pilalaody ratsy izy ka dadarabe to amintsika mitsofoka ao daholo nampangalabadin'olona ao daholo ny fangaro daholo mivavaka ao daholo na olo masina na olona mihinan-kisoa na tsy mihinan-kisoa tonga ao daholo malalaka ao fatintsika dia mitory mahitsy ny tenin'Andriamanitra pasteur ka tsy misy an'izany so dia mahainao zay indray ny olona hoe rehefa tonga avavaka ao zao zay fotsiny fampianarana dia ny anjarany tsara ray avy manaraka na tsy manaraka pasteur Alvarez ohatr'izay izy mametraka manam-pena manavita fa pasteur inaritainy tompotompo vena matompo manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao naraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Rangiary Malala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony manasantsika rehetra tompo